aminareo aneriavana ny fahasoavana, ny fiadanana, ny famondrampon'Andriamanitra raitsika. Amen. Ny fanarahan-dalàna tombontsoa ho an'ny daholobe. Ny fanarahan-dalàna tombontsoa ho an'ny daholobe. Zany no asongadiny nofinainantsika an'io eo amin'ny bokin'ny Josoa toko faha 2:20, ny andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahadimy ihany. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary tamin'izay dia natsony Josoa ny Robenita sy ny Gadita sy ny antsasaky ny firenen'ny Manase, ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandrina izay rehetra nandidiny Mosesy mpanompon'ny Jehovah anareo, sady efa nihaino ny feko koa amin'izay rehetra nandidiko anareo. Tsy nilaozanareo ny rahalahinareo hatramin'izany andro maro zany ka mandraka androany, fa notandremanareo ny lalàna nasain'i Jehovah Andriamanitrareo notandremanareo. Ary ankehitriny dia efa nomen'i Jehovah Andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo araka izay nolazainy taminy, koa mody ankehitriny ka mankanesa any amin'lainareo avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'ny Jehovah anareo any andafiny Jordana. Kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy mpanompon'ny Jehovah anareo, hitiavanareo an Jehovah Andriamanitrareo, sy andehananareo amin'ny lalàny rehetra, sy hitandremanareo ny didiny, sy fikiranareo aminy, ary anomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fitandremana ny lalàna tombontsoa ho an'ny daholobe. Mialohan'ny hiampitany ny zanak'Israely any on'ny Jordana hiditra aka ny tany Kanana, ireto fokony Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fokom-pirenen'ny Manase kosa dia efa nahita tany, nahazo zaratany tany andafy atsinanan'ny on'ny Jordana. Mbola tsy niampitany on'ny Jordana fa mbola tetỳ ampita atsinanana, dia efa naniry izy ireo ny onina ao amin'ny tany Gilead. Mbola teo i Mosesy tamin'izany ary nitsodrano azy mihitsy anome an'io tany io. Saingy izao kosa nomena lalàna izy ireo tamin'izany, manao hoe: raha toa kosa ka hipetraka sy aka an'io tany io ianareo, dia tsy maintsy miaraka amin'ny rahalahinareo mandeha maka ny tany Kanana aloha ianareo. Rehefa azo ny tany Kanana, rehefa tonga amin'ny fitsaharana, dia afaka mody ianareo miverina amin'ny tany Gileada aty andafy atsinanan'ny Jordana. Fa raha tsy manao an'izany kosa ianareo dia ho fahotanareo zany, hoy Mosesy tamin'izany. Ary hitantsika any amin'ny bokin'ny Nomery toko faha 2:30 zany, ny afatra ny tenenin'i Mosesy tamin'izany hoe tena tonga ho fahotana ary ampitombo ny fahotan'ireo razana, fahotan'ny ray tany aloha, raha toa ka tsy hanatitra ny zanak'Israely rehetra ao amin'ny tany Kanana izy ireo. Na dia efa nanana ny zarantaniny ary izy, dia tsy maintsy hitsinjo ny rahalahiny, ka ny lehilahy mahery afaka miady rehetra dia hanatitra ireto rahalahiny haka ny tany Kanana. Izany lalàna, izany fanarahan-dalàna izany, tombontsoa ho an'ny zanak'Israely manontolo no napetraky Mosesy tamin'ireto fokom-pirenena Robenita sy Gadita ary ny atsasaky ny fokom-pirenen'ny Manase ireto. Ny tanjona dia ny azony rehetra, ahatongavany rehetra amin'ny fitsaharana. Io lay tany fampanantenana, io lay efa notenenin'Andriamanitra tamin'ny razana, tamin'ny Abrahama,
ka ny atongavana amin'ny fitsaharany io an'ny rehetra no tanjony. Tsy ny ampanjakany fitiavatena hoe ka efa mety aminay satria reto Robenita sy Gadita reto manko de tena reo no nanana ondry amanotsy betsaka indrindra tamin'ny foko 12 ary itany Gileada ty de tena mety ho fiandrasan'ondry ka tsy afaka manao titeny izy hoe efa mety aminay eto de aloha zay hijanona eto fa de anynareo ataovy zay azahoanareo ny taninareo. Fitiavateny zany. Ka zay na tonga ny Mosesy nanome lalàna hoe tsy maintsy manatitra ny rahalànareo, hahazo ny tany Kanana ianareo, ary izy ireo koa de nanaiky. Ary tena ny teny mihitsy hoe tsy hody any Gileady zay raha tsy tafapetraka amin'ny tany Kanana manontolo ny zanak'Israely rehetra. Tombontsoa ho an'ny be sy ny maro, tombontsoa ho an'ny daholo be. Zany ny antsoina hoe fanaran-dalàna, ary zany anery havana ny hevitry ny teny hoe république. Ny teny hoe république de nalaina tamin'ny teny latina izay midika hoe chose publique na hoe raharaham-bahoaka, ka ny fanaran-dalàna rehetra de ho an'ny vahoaka, ho an'ny mponina rehetra ao amin'ny tany. Ny raharaham-pirenena de raharahan'ny vahoaka. Ary zany moa no nahatonga ny Abraham Lincoln ny teny ny amin'ny hoe démocratie izay adikany indray fa fahefana avy amin'ny vahoaka ho amin'ny vahoaka ary ho an'ny ataon'ny vahoaka. Ny fanomezana hasina sy lanja manokana ny maro, ny rehetra, zany no zava-dehibe. Tsy hikatsahana ny tombontsoan'ny tena manokana fa anarahana ny lalàna ho an'ny rehetra. De nanomboka eo tsika de miteny amin'izay fa tsy misy ny ambonin'ny lalàna ary ny olona rehetra de mialoka ao ambanin'ny lalàna avokoa amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra. Ravako malala ao amin'ny tompo, misy karazana lalàna anankiroa voambara, lalàna Mosesy anankiroa voambara eto amin'ity mofinainy ity. Ny anankiray eo amin'ny andininy faharoa zay lalàna ny amin'ny tsy maintsy anarahany reto fokony Gadita sy Robenita ary ny atsasaky Manase reto, ny zanak'Israely, anatitra azy ireo ho any amin'ny tany Kanana. Fa ny lalàna faharoa de ilay voalaza eo amin'ny andininy fahadimy, kanefa mitandrema tsara anaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy. Rehefa tonga amin'ny fitsaharana ny zanak'Israely de hoy amin'izay Josia hoe andana amin'izay ary nareo miverina any amin'ny taninareo, makany andafy atsinanan'ny Jordana. Kanefa raha tonganiny nareo de zao manaraka ny lalàn'i Mosesy any. Ty lalàna faharoa ty de lay lalàna fototra iombonany zanak'Israely rehetra. Le lalàna teo aloha de ho an'ireo foko anankitelo reo ihany. Fa ity lalàna faharoa ty kosa de lalàna ho an'ny zanak'Israely rehetra. Tsy hoe akory raha mitokana any andafy atsinanan'ny Jordana ianareo de tsy andairan-dalàna, fa miatra aminareo lay Deutéronomie toko fahaenina ny amin'ny fanekem-ponoana Israelita, ny amin'ny hoe anaraka ny didin'i Jehovah aoka amponao zao teny andidiko anao anio zao, de lay lalàna fototra momba ny fanarahana ny didin'Andriamanitra. Ry havako, tsisy afaka miala arak'izany eo anatrehan'ny fanarahan-dalàna na inona tranga izay misy, na inona tranga manokana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra de tsy maintsy mitodika amin'ny fanarahan-dalàna. Ary Kristy aza anie, Kristy aza de niaran'ny fanarahan-dalàna, ka na de zanak'Andriamanitra aza de tsy maintsy nanaiky ny lalàna ka nahatonga azy ho faty teny amin'ny hazo fijaliana. Zany de no ny tombontsoan'ny daholobe
tombontsoa any rehetra eny tombontsoa am-bahoaka ka dia maty izy fampiarana ny lalàna kanefa ho famonjena izao tontolo izao. Mandraka ehitriny, mandraka tiany androany izao ianao dia nahazo tombontsoa avy amin'izany fanaran-dalàna ny Kristy izany. Ndao ary ry havako, ampiaro ny lalàna ho tombontsoany rehetra, ho tombontsoany daholobe, tahaka izay efa nataon'i Kristy koa. Dia n'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Vavaka isika ry havako. Misaotra sy mideranao izay tompony amin'ny teny izay omenao sy hamanginao anay isan'andro. Ny teny izay mampatsiahy aty anatinay ny hasin'ny fanaran-dalàna ary efa nitanterahanao Kristy, ilay zanak'Andriamanitra raha teo izany. Ary vonona izahay ho fiangonana manara-dalàna, ho zanak'Andriamanitra mpanara-dalàna amin'ny fiainanay andavanandro ary indrindra ahafahanay mijoro vavolombelona amin'ny mampianatra ao anay. Mivavaka izahay Tompo amin'ireo rafitra rehetra eo amin'ny tany sy ny firenena, ny amin'ny fampanarahan-dalàna sy ny famolavolana lalahm-piarahamonina samihafa, ireo androm-panjakana mpanao lalàna, ireo androm-panjakana mpanatanteraka ny lalàna, mpampiatra ny lalàna, dia samy entinay omeo azy ireny Tompo ny fanahinao masina mba tsy azahoany manao izany araka ny sitrapony sy ny fitiavan-tena fa ho araka ny sitraponao Andriamanitra ririhany. Dia ny fanahinao masina hibitsika ao anatin'izy ireny, hanana ny fahendrena rehetra avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.